ny foko mankalaza ny tompo. Ny foko mankalaza ny tompo ary ny fanahiko efa ravoravo tamin'Andriamanitra mpamonjy ahy. Fa efa nijery ny fahambany toetry ny ankizivaviny izy, fa ny mahery efa nanao zavatra lehibe tamiko ary masina ny anarany. Ary ny famindrapony dia amin'izay matahotra azy hatramin'ny taranaka faramandiniky. Nanao asa lehibe tamin'ny zandriny izy. Nampiaraka ny mpiavinavina tamin'ny fiheverany fony izy, nampiala ny lehibe tamin'ny seza fiandrianana izy, ary nanandratra ny ambany kosa ny nona novokisany soa, fa ny manan-karena kosa nampiala ny maina. Niay an'i Israely mpanompony izy, fa hanatsiaro ny famindrapony. Ny foko mankalaza ny tompo. Fiorenana. Isan'ny ho asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy, ka olina va sa fantrano, sa fanenjehana, sa mosary, sa fitanjahana, sa loza, sa sabatra. Araka ny voasoratra hoe fanohy ny aminao no namonoana anay mandrakariva, toy ny ondry hovonoina no fijery anay. Kanefa amin'izany rehetra izany dia manohatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Fa matoky aho fa na fahafatesana, na fiainana, na anjery, na ireo fanapahana,
na ny zavatra ankehitriny na ny zavatra ho avy na ny hery na ny ambony na ny ambany na inona amin'izao zavatra ary rehetra izao dia tsy ahasaraka amintsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izao ao Kristy Jesosy tompontsika. Fiorenana. Nous t'adorons au Père. Manomeza Jehovah ary zanak'Andriamanitra, eny manomeza voninahitra sy hery ho an'i Jehovah. Omeo an'i Jehovah ny voninahitry ny anarany, miankofa eo anatrehan'i Jehovah amin'ny fiaingona masina. Ny feo an'i Jehovah no eny ambonin'ny ranobe, Andriamanitry ny voninahitra no mamikotrokorana Jehovah no eny ambonin'ny ranobe. Ny feon'i Jehovah be hery, ny feon'i Jehovah be voninahitra. Nous t'adorons au Père.
Inty aho tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe atry ny fony anao tsy mbola noforoniko tany an-kibo no efa fantatro ary atry ny fony anao tsy mbola teraka no efa no hamasiniko sy notendreko ho mpaminany ho an'ny firenena ary kosa aho indrisy Jehovah tompo indro tsy mahay mandahateny aho fa mbola zaza fa hoy Jehovah tamiko aza manao hoe mbola zaza aho fa andeha amin'izay rehetra andrahako anao ianao ary izay rehetra andidiko anao no ambaranao aza matahotra azy ianao fa mombanao amonjy anao aho Jehovah inty aho
ranomasina tiritra tany momba ay rehetra efa vita manginakina ho indraindray falifaly revo matero aminao ao aontsaiko fona ny teninao fiadanana ny any aminao manginakina ho indraindray falifaly revo matero aminao ao aontsaiko fona ny teninao fiadanana ny any aminao ity ao karaisoao anjakao fampanonkonao masolehibe ho ay toko imanananao ato amiko ity ao karaisoao anjakao fampanonkonao masolehibe ho ay toko imanananao ato amiko manginakina ho indraindray falifaly revo matero aminao aontsaiko fona ny teninao fiadanana ny any aminao ity ao karaisoao anjakao fampanonkonao solehibe ho ay toko imanananao ato amiko ity ao karaisoao anjakao fampanonkonao solehibe ho ay toko imanananao ato amiko manompo tena ary ankehitriny olona fa no ilako fitisandriamanitra sa mila sitraka amin'olona aho raha mbola mila sitraka amin'olona aho dia tsy mpanompony Kristy fa ampahafantarika anareo ry rahalahy ny amin'ny filazantsara izay nokoriko fa tsy araka ny fanaon'ny olona izany fa izao tsy nandray azy tamin'olona ary tsy mba nampianarina aho fa tamin'ny fanambaran'i Jesosy Kristy ihany fa raha sitrak'Andriamanitra izay nanokana ahy hatrany an-kibony meny ny niantso ahy tamin'ny fahasoavany ny nampiseho ny zanany tato anatiko mba hitoriko azy any amin'ny fahasoavany ny nampiseho ny zanany tato anatiko manompo tena
sambatra ianao. Ry lehilahy Israely miaino izao toy izao: Jesosy avy any Nazareta, lehilahy nasehon'Andriamanitra teo aminareo tamin'ny asa lehibe sy ny fakagana ary ny famantarana izay nampanaovin'Andriamanitra azy teo aminareo, tahaka ny fantatrareo ihany. Izy efa nombo anareo sy novonanareo tamin'ny tanan'ny olona tsy tamin-dalàna, fa Andriamanitra nanangana azy rehefa nahafaka ny fanahitany amin'ny fahafatesana, satria tsy laitra amin'izany ho azoniny izy. Fa Davida nilaza azy hoe: mijery amin'ny Jehovah teo anatrehako mandrakariva aho, satria eo ankavanako izy. Mba tsy angozomozo aho, dia izany no nifalian'ny foko sy ny ravoravonin'ny lelako. Fa tsy hofoinao no any amin'ny fiaina tsy hita ny aiko, ary tsy amela ny ray masinao ho tratry ny roy ianao. Mampifaly ahy indrindra amin'ny tavanao. Sambatra ianao.
Zay zany miavana ny tapany voalohany amin'ny atsapanatsika. Ekeko ny ity. Izay tsy ity dia tsy mba maharan'Andriamanitra, fa Andriamanitra dia fitiavana. Andriamanitra naniraka ny zanany lahatokana amin'izao tontolo izao mba hahavelonatsika amin'ny alalany. Izao no fitiavana. Tsy ny fitiavantsika n'Andriamanitra fa ny fitiavany antsika, ka ny rahany zanany no avitra ny fahotantsika. Ry malala, raha izany no fitiavan'Andriamanitra antsika, dia mba tokony hifankatia kosa isika. Ekeko ny ity. Jesus,
miazo fijalinao koa amin'izany satria nisy vavolombelona marobe toy izany manodidina antsika toy izao dia aoka isika tokoa alaisika izay rehetra mitambesatra amintsika mba miota izay malaky mazo antsika ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fiazakazahana filokana napetraka eo anomentsika izao mijery amin'i Jesosy tompony finoantsika sy mpanefa azy izay naharitra ny azo fijaliana fa tsy mitandro enatra mba ahasoan'ny fifaliana napetraka teo anoloana ka dia efa mipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy fa hevery tsara ilay naharitra ny fanoherana nataon'ny mpaneta taminy fandrao hoketraka ianareo fa ho reraka ny fanahinareo ny azo fijalianao Ilai kabari
Jehova mpiandry ahy. Jehova mpiandry ahy, tsy hanan-java-mahory aho, mampandry ahy amin'ny ay maitso izy, mitondra ahy eo amoron'ny fialan-tsasatra izy. Mamelombelona amin'ny fanahiko izy, mitarika ahy amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarany izy. Eny, na dia mandeha mamaky ny lohasaha araka ny fahafatesana zaho, dia tsy hatahotra loza aho fa ianao no amiko. Ny tsorakazonao sy ny tenao, ireo no mahafatahotra ahy. Mamelatra latabatra eo anoloako, eo mason'ny fahavaloko ianao, mikapokako feno dia feno. Eny tokoa, fahasoavana sy famindrapo no anaraka ahy amin'ny andro rehetra iainako, dia hitoetra ao an-tranon'i Jehova andro lako aho. Jehova no mpiandry ahy. Jehova no piangia.
ny fahasoavan'ny tompo no mahatoy izao azy ho didiny famondrapo izay matoky azy ny teny no ampinga velona rahanasa dia finoana velona ho anao izay mikasa andray fiainam-baovao jesosy rery no fanavotana ho azy ho anao tsy misy famonjena amin'ny hafa fa tsy misy anarana hafa ambamy lanitra nomenany olona azahoantsika famonjena andry efatra fa ianareo kosa dia taranaka voafidy fanjaka mpisorony firenena masina olona nalain'Andriamanitra ho amin'ny tenany mba ilazanareo ny hatsaran'ilay niantso anareo hiala tamin'ny masina ho amin'ny fahazavana mahagaga dia ianareo izay tsy firenena akory fahiny
fa ankehitriny efa ahorinaandriamanitra izay tsy namindrana fo fa ankehitriny efa namindrana fo asandrato hoy Jesosy minoa ahy aza malahelo ny fonareo minoa an'Andriamanitra ary minoa io ao an-tranondraiko misy fitoerana maro raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha hanamboatra fitoerana ho anareo aho ary raha andeha hanamboatra fitoerana anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko ka izay hitoerako no hitoeranareo koa ary fantatrareo koa ny lalàna ho any amin'ny alehako hoy Tomasy tany tompo tsy fantatra izay alehanao ka ataonay ahoana no hahafantatra ny lalana hoy Jesosy taminy izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana
tsy misy olona makany amin'ray afa-tsy amin'ny alalako. Raha nahafantatra ianareo dia nahafantatra amin'ray kokoa, ary hatramin'izao dia mahafantatra azy ianareo sady efa nahita azy. Hoy Jesosy mino azy. Eny ary amana dia vita izy izay tompoko. Voalohany teny dia misaotra an'Andriamanitra fa izy no manome ny fotoana, izy no manatanteraka ny fikasantsika rehetra. Dia misaotra anao koa tamin'ny fahatongavana. Izay moa na dia izay raha ny hira dia niarakatsika ny deran'Andriamanitra tamin'ny izao fotoana izao. Ka dia ny fanirinay dia samy niasa tanatintsika tsirairay avy Jesosy Kristy Tompo, ka dia natsapa tokoa tsika ny fitiavana tsika sy ny nanolora ny teny ho faty tao amin'ny hazofijaliana ho famonjenantsika tsirairay avy. Dia engany eny fiadanan'ny Tompo ho amintsika rehetra, ary
izy tokoa no hitay atsika amin'ny fikasantsika amin'ny fiainatsika rehetra ary dia tady havana fa tia atsika Jesosy ka dia miandra atsika izy hitodika ny aminy. Farany moa zany vita moa zany ny antsapanahy kanefa misy fomba ihany antanina ny mpiaino hoe inona ny hira tia ny mpiaino ka merina hira anankiray satria raha nanisy nareo to dia 13 le izy zany hoe 6-7 ka mba atao 7-7 zany le izy équilibrena an'le izy dia inona no hira Era para levar você ele quer que tudo tem. Intiao dia mengatakan manggena zany.
Misi siste kweto mila kwato. Sinanyera miaraka anankiray mifaro feonareo faranyara le irana kokoka zany no atao farany manisany fotoana ry ao faly afa tianarony zany ne tsy mino any mihira kanefa samy manana tokatrano midina avy tsika rehetra ka di le rehefa nangataka aminareo zany di le irambo zany a izy mianaka Suavana
Fanamariana fotsiny ny azany a mbola misy sakafo hoan'ireo zay mbola asa iarana atao mba vita ka dia raha samy makaba vilia iray moditsika dia lany le izy ka dia samy manentana antsika samy mandray anjara zany. Ny farany dia misaotra ny reto tanora reto ny fitiavan'izareo sy ny naneken'izareo ho fitaovany am-pelantanan'i Jesosy anatanterahana izao an-tsapanahy izao. Dia farany dia farany koa rapitro zany ny fitaovavana mampiafazandrana kely moa zay rapitro ny fitaovavana dia amin'ny efatra eto amin'ity toerana ity misy fandraisana tompo fa satria andro Pentecôte rapitro ary misy ankizy raisina mpandray koa rapitro atao katekonomia. Dia misaotra an'ireo rehetra nandray anjara nanakaiky ny lavitra misy tonga manalavitra nandray anjara tamin'ny fanomanana an'ity an-tsapanahy ity, misaotra tonton Hery tamin'ny sonoa. Dia misaotra antsika rehetra Jesosy hitay tompoko ary dia amaranana amin'ny fotoana dia mangataka ny ray aman-dreny katekista no varokafa amin'itony. Ay, zafady to misaotra taty olo koa izy no feo namaky amin'ny tenin'Andriamanitra rehetra teo anao ny antsa dia mandroso toko katekista. Iara ivavaka isika. Misaotra anao tokoa Jesosy io fa teto ianao ary ny anaranao nitorina teto ary ny anaranao no irana teto dia ho voninahitra ho anao ireo izany Jesosy io. Isaraka amin'ity toerana ity zay Jesosy io dia ny fahasoavanao no hanaraka anay ary ianao Jesosy io no lalana sy fahamarinana apetraka eo am-pelantananao nidianay ho toto soa matsara any an-tokantranonay tsirairay avy ka ianao no sakana izay loza rehetra mety hitranga eny an-dalana. Tsaroviko Jesosy io ireo izay tsy afaka nanatrika izao fotoana izao fa ampy mizara ny fahasoavanao. Tsy mahifa na inona say Jesosy io raha misaraka aminao koa apetraka
aminao tanteraka ny fiainan'ny fiangonanay ary indrindra ireo tanoranao. Ampio amin'ny fianarana izy Jesosy, ampio izy amin'ny asa ataony ary ampio izy amin'ny fanompona mba ho tanteraka ao aminao izy Jesosy. Ireo Jesosy no andry iakina ny fiangonanao koa nitezanao mpiaraka aminy mandrakariva Jesosy. Dia amin'ny anaranao Jesosy no angatahana izany. Amen.